Faly indray tafahoana amintsika amin'izao takariva izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsiraray avy amintsika. De rain'Andriamanitra ary saorana mandrakariva ny anarany noho ny fitantana ny fiarovany noho ny fandrotsahany fitahiana sy ny fahasoavana tamintsika nandritry ny herinandro izay nolalovana ka tratr' izao fotoana iarahantsika midera sy mankalaza zao indray amin'ny alalan'ny hira. Andeha hovakitsika ny salamo fa 920 ka ny andiny voalohany sy ny faharoa. Ny anaran'i Jesosy Tompo no makitsika izany. Miobio an'Andriamanitra ry tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany, voninahitra izy ho fiderana azy. Davida mpanjaka no nanoratra izany salamo izany ary manasa mba hiderana an'Andriamanitra, isaorana azy, hanomezana voninahitra azy. Ary ity salamo 520 ty aza dia ohatrany hoe mizara roa mihitsy satria hatreo amin'ny 120 dia antokon'olona ny firenena mihitsy no antsoina hidera hanome voninahitra. Ary eo amin'ny salamo 520 aza de zao mihitsy ny soratra zay nosoratana tamin'izay fotoan'izay. Salamo 520 misaorana Andriamantsika ry firenena ary asandrato ny feo fiderana azy. Davida mpanjaka zany de tena nanasa mihitsy ny firenena, nanasa ny tokon'olona, nanasa olona maro mba hanome voninahitra azy, hanome voninahitra ny anaran'i Jehova, hihira fiompiana ho azy. Ary eo amin'ny 120 de izy Davida mihitsy hoe no miantso ny olona koa mba hiaraka hiditra aminy, hitondra fanatitra ho an'i Jehova satria soa loatra ny nataon'Andriamanitra. Tokony ho fiainantsika mihitsy zany miderin'Andriamanitra zany ary tokony ataontsika mihoatra n'izay fanaontsika hatramin'izay aza satria loharano fitahiana sy loharano fahasoavana lay Andriamanitsika zay tompontsika sy ankofantsika. Koa amin'ity androany ity indray zany dia hiaraka isika mianakavy hidera azy, hankalaza azy, hiaraka amin'reto chorale elatry ny marainy reto, chorale
aviany a tsy nananana antoa masina no misy zany koralina izany. Ary rehefa nasaina mba ho ato am'izao fandarantsika izao ideran'Andriamanitra dia nanao ny ezaka rehetra ihany ko ry zareo mba ahafahana manatanteraka say miara midera amintsika rehetra ny ilay Andriamanitra zay tompontsika. Koa fifaliana zany no manolotra anareo indray androany ny koralina elatry ny maraina aviany Tomasina, koralina zay miderin'Andriamanitra ka nao anatin'ny fahatanyrana zareo membre rehetra anatin'izany dia zao mametraka n'Andriamanitra lolaharana ary mametraka ny talentany mba hideran'Andriamanitra. Tsy hitananareo ely zay fa andao arysika hiaraka amin'izy ireo. Izy ireo ihany koa no hanolotra ny hira izay hideran'Andriamanitra miaraka amintsika menakavy. Koa andao ary satsy izy iray fo iray saina hideran'Andriamanitra miaraka amin'ny koralina elatry ny maraina. Andao ary. Andrio lahaly magnotsafa mbarakaly aby arô ny raha manjary sy tokony atao. Magnano mbola tsara sy manakory aby amintsika tsiraikiraiky akao. Ny elatry ny maraina lay mivolagna manolognanao satria isy raha tiagna zakaigna natao ankira amin'ny fomba vaovao. Tonga keto ny elatry ny maraina avy antsinganana iara anompo. Itory afatra natao ankira ideragna ny agnaran'i Jesosy Tompo. Tanora ny tamatavy ny resaigna tsy niarana anompo hanompo zagnahary ankira agnomagna fiavian'ny Tompo. Efa ela nandrahoagna rô ka namasaka afatra ankira agnasananao agnaraka tsy tapaka. Andao arô an-tsaina hitandregny toriteny sy amantapantatra hamantatra raha tiagna ampitaigna dia hifampahery sy hiara-mivavaka. Ny antoko-pihira elatry ny maraina zay fikambanan'ireo tanora adventista manerina ny Tomasina. Zany hoe antoko-pihira mitsangana noho ny antony sady tsy zandriny no tsy zokony. Ka dia izy ireo dia novolavolaina tao anatin'ny 5 taona zay. Tapitra ny 5 taona dia nanomana izao etsika fitoriana filazantsara amin'kiry izao izahay. Ka dia faly izahay tompoko mandroso ato amin'ny tokantranonao ary mino izahay fa hitondra fampahirezana lehibe hitondra toky lehibe ho anao zany fahatongavan'ny elatry ny maraina ato amin'ny tokantranonao izany. Izahay dia manana hafatra manokana ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ary zany fitiavan'i Jesosy zany dia ho voarakitra ankiry izany ka dia manasanao mba hanaraka izany. Manasanao mba hiaino izany hatramin'ny farany fa mino fa anampy anao izany ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ho avy tsy hoely any raha ho lanitra. Misaora tompoko. Lulun lasang iya
soavanao hoanay zanako dinilanitra nia soavanao hoanay
Jesus. jesosy eo mahaizina ny lalanay mamakivaky izao fiainana izao feno fandrika feno sakana mila ny fitantananao izahay mila ny fitsonjovanao izahay mila ny fiarovanao ny dianay izahay tena miangavy re jesosy eo tena mitalao izahay tompo ampahitao fifaliana amin'izany dianay izany izahay mba ho totosoa eo anilanao o tantano Diso ni lalanay Zay zuranay iti
feno tahotra sakansakana milanao Jesu anazavarenidi maizina Jesu ny lalanay izay zoranay ety feno tahotra sakansakanay milanao Jesu anazavarenidi Kavuku zaureci zao tsisy zay manjary zay natao mba miangavy anao eny mitalao mba hampio Jesu mba otodisony ry sakaiza maizina ve ny lalanao to manotranao ny zavatra rehetra to mandao anao ny olona rehetra tadidio fa misy maso iray izay tsy mitsahatra ny manara-maso anao misy maso iray izay tsy mitsahatra ny mijery ny fiainanao tsy izay izany fa Jesosy tianao izy tahaka ny faniriny renako anankiray izay manomba ny zanany ao ambany elany no fanimbany Jesosy ianao ao ambany elany te hiaro anao izy tsy misy ranomaso izay lasaka ka tsy hitany ary tsy misy fifaliana izay eo amin'ny fiainanao ka tsy fantany tadidio fa tianao Jesosy elatry ny maraina.
mandinika foksyanao ka mahafantatray tazano hoe ny amigo tompo fantatro ny misy sy zay rehetra tao tsy matory mihitsy anao fantatro mialo zay rehetra laza fantatro ny joroko sy tady amiko
ho avy indray Jesosy tsy ho elintsony andray ireo olony. Tany mafy ny finoana eny am-pandehanana, aza kivikivy izany na dia sarodalana, fa ho avy indray izy, eny ho avy indray. Ndeha ilazao izao tontolo izao, fa ho avy indray tsy ho elintsony. Easy, take you, I mean,
misaotra an'andriamanitra isika noho ny fotoana indray androany tontosa sy tanteraka zany ny teo ambany fiahiny sy teo ambany fitarihiny saorana mandrakariva izy ary izay ny iderahantsika azy isan'andro isaorana ihany koa ny korala elatry ny maraina avy any Tomasina zay miaraka tamintsika tamin'ity androany ity marina fa nisy ezaka zay nataon'izy ireo mba ahafahana mananateraka zany ka izany no anolorana fisaorana azy ireo ary amporosena mandrakariva ny amin'ny fanolorantenan'izy ireo hideran'Andriamanitra hitombo lalandavany ny fideran'izy ireo an'ilay Andriamanitra zay tompontsika ary tahaka izany koa tsika tsiraray avy de atreo indray ary lohany androany ary hosaintsaintsika ireo tononkira rehetra zay nalefan'izy ireo teo hoe tsika mamakivaky indray ny herinandro manaraka zay ho diavintsika fa izay kosa de ametraka ny veloma aminao indray samotahin'Andriamanitra ary manome fotoananao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro any toy izao veloma indray ary tompoko